Makasitraka anao azy tompoko lasy tompoko vavy manaraka hatrany fandaharana politisa izay vokarinay eto amin'ny sioka arapaina manokana ireo onjapeo miara-miasa amintsika rehetra dia ny any Ambovombe, Bonglava, Fianarantsoa, Fenerive-Est, ny Ambalavao izay anisany manaraka ity fandaharana ity. Miarabanao ihany koa Andriamatoa Serge Zafimahova makasitraka amin'ny fanekena an'izay fanasana atao anatin'ny fandaharana politisa izay. Miarabanao manokana, miaraban'ny mpiaino ary miaraban'ny teknisianina. Ravaka erisitoana no eto amin'ny fanolorana ny fandarana politisa amin'ity andro an'ity Rivo sy Xavier no etsy amin'ny lafin'ny atra teknika manasanao ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia iroso ao anatin'ny adefitra isika Andriamatoa Serge Zafimahova amin'izao fotoana izao ny resaka jirama no tena misongadina eto amin'ny firenena. Inona marina ny tena zava-misy mitranga eo anivon'izay orinasa jirama izay. Ny zava-misy zany amin'ny jirama dia le resaka statut vaovao zany no lasa manjary resaka ngezabe mihitsy ny eo anivon'ny jirama. Io statut vaovao io dia ataontsika hoe afaka zaraina roa zany ny fomba fijery azy. Misy aloha zany ataontsika hoe ny fomba fijery akapobeany, dia misy ny fomba fijery hoe lalindalina kokoa. Ny fomba fijery akapobeany ordonnance ny statut teo aloha. Zany hoe ny statut nivoaka zany tamin'ny 5/7/2009 dia ordonnance. Noho izany tokony rehefa manao statut vaovao zany tsika androany amin'izao 5/2020 zao dia tokony ordonnance koa. Nefa le statut vaovao io tsy fantatra tsara hoe inona. Tsy ordonnance le izy, tsy décret le izy, tsy arrêté le izy. Ny décret, ny ordonnance manko na ny lalàna na ny décret na ny arrêté dia mivoaka amin'ny journal officiel ny République Malagasy. Le izy anefa navoaka ny zareo tamin'ny journal officiel ny République Malagasy tamin'ny 12 aprily 2020 nefa le izy tsy mafeno an'ireo fepetr'ireo. Manao sonian'le izy dia ohatran'izao le izy hoe état malagasy dia misy anaran'olona. Le olo nefa tale généraly ao anatin'ny tahirim-bolam-panjakana ao amin'ny finance zany. Dia voaka lefa le izy amin'ny journal officiel. Io zany dia fa olana. Fa inona moa io hoe tokony ordonnance manko zany manova ordonnance. Donc efa misy problème de forme ozy amin'ny teny frantsay. Ny question de fond dia ny resaka tena mandehabe dia le resaka hoe matetika ny resana dia le resaka société anonyme. Manapaiza ny fanjakana zay niakatra atsehatra dia miteny hoe diso tanteraka ozy mipiasa ny jirama miresaka hoe misy privatisation ho atao. Zay zany resan'ireo manapaizany fanjakanareo anatin'izany ministre anatin'izany ny PCA teo aloha any jirama. Dia nefa le izy tsy ohatran'izay ny tokony fomba fijery. Voalohany ao anatin'le statut ivelan'le resaka hoe société anonyme misy point anankiray lehibe rehefa vakinao tsara ny hoe objet zay manko ny filaza azy ao anatin'ny statut hoe ny objet na hoe ahoana reny andikako an'izany hoe ny asa ho ataon'ny jirama zany dia hoe afaka manao izy production, afaka manao izy transport, afaka manao izy commercialisation, ary ao anatin'le izy koa afaka manao zareo investissement amin'ny resaka solaire sy amin'ny resaka hydroélectricité. Zany misoratra ao anatin'le statut vaovao. Zay zavatra zay nefa mifanohatra tanteraka amin'ny lalàna teo aloha sy ny politika napetraky ny mpamatsy vola sy ny fanjakana malagasy. Satria ny lalàna tamin'ny 5/7/2009 zany hoe misy lalàna zany nivoaka tamin'izay fotoan'izay tamin'ny 1999 dia milaza mazava fa jirama tsy mahazo mamokatra herinaratra intsony fa zay herinaratra efa eo sisa no afaka tantanany. Ny tsara fantatsika ny 20 isan-jato ny herinaratra dia avy any amin'ny sehatra tsy miakina.
zay aloha zany ny tsara zava amitsika mivalopolo isan-jato ny roapolo isan-jato any sisa no vokary ny mpiasa ny jirama zay zany ny tokony azava amitsika hoe amin'ny fipetraky izy satria averiko tsara araky le lalàna tamy 7 tsy mahazo mamokatra herinaratra intsony mivatana ny jirama fa izy zany ny vidy herinaratra avaria amy sehatra tsy miakina satria ny sehatra tsy miakina zany sisa no mahazo mamokatra ny manao famokarana amy resaka hoe herinaratra zay zany ny tokony azava rehefa aveo nivoaka ndray koa ny lalàna tamy 7 lalàna tamy 7 de manambara mazava fa ny sehatra transport sy ny commercialisation azavaiko le izy hitanareo reny le fil be eny amin'ny eny amboniny entre ny tany sy ny abakabaky reny reny fil reny zany de reny natsona hoe transport de manomboka tamy lalàna 7 koa zany ny sehatra tsy miakina afaka koa manao transport zany hoe raha raisitsika zao hoe raha raisitsika zao any afandrina any ane tsy ny jirama mameny herinaratra fa sehatra tsy miakina mameny mivarotra ny manao production ny herinaratra sy mivarotra ny herinaratra any afandrina ohatra fotsiny zany zay alaiko zay zany hoe efa ny sehatra tsy miakina koa zany mahazo manao an'izay raha jerevana zany le lalàna le vaovao fanohatra am'izay rehetrarehetra zay satria ndrindra le lalàna 7 satria hoe ny production tokony tsy hanao tsony production jirama de rehefa vakina ny ovakiko mihitsy manko le araky le fiteny azy ao anatin'le statut vaovao de ohatran'izao ny zavatra ambara ao anatin'le statut vaovao hoe les fusions les scissions les transformations et les apports partiels d'actifs afaka ataony le jirama am'le statut vaovao ny dikan'izany tompoko mialatsiny amy ministre mialatsiny am'le manampaizana samihafa be resaky reo fa privatisation zany afaka atao amy jirama zany hoe ny FMI ny tedaviny FMI atao privatisation tena mazava be ne le lalao hoe ny FMI zany atreto ny ratitsika ny subvention an jirama nanomboka tamy 7 ka hatraty amin'ny 4 eo amin'ny 1 milliard 100 millions de dollars zay zany subvention an jirama io subvention io subvention very io satria tsy de tena hita hoe inona mivokatra le subvention zay zany ny zavatra misy raha tiatsika hoe amin'ny akapobeany zany ao anatin'izay zany ny fipetraky le olany jirama de rehefa aveo misy olana koa ara-pitantanana ny jirama le olana ara-pitantanana ny jirama de amy fomba maro ohatra rehefa mivoaka ny teti-bola-panjakana de ny seha-panjakana rehetra manomboka any amy farany ambany any amy service any amy ratsamangaika ny seha-panjakana ny tsara fatatsika ny any amin'ny ireo institution samihafa ohatra primature présidence sénat assemblée sy ny sisa de efa misy natsona hoe nomenclature hoe andoavana ny jiro sy rano zany hoe ao anatin'ny teti-bola-panjakana zany na loi de finance na initial io na rectificative io efa tonga zany de efa hoe voapetrapetraka ao tsara hoe zao no vola tokony aloha ny olana nefa de zao io vola tokony aloha any amin'ny jirama io tsy aloha amy fanjakana nefa le vola lany de fanontaniana mipetraka zany ahoana moa le vola lany nefa jirama tsy mandray an'le vola zay aloha zany ny fitantanana ataotsika hoe tsy mangarahara eo anivo ny fanjakana de rehefa toizina ndray le izy raha raisina ndray azadino zany fa ny sehatra tsy miakina no manao akehitriny ny production ataotsika hoe le sehatra tsy miakina zany ataotsika hoe manao mivarotra ataotsika misy contrat zany izy amy jirama de vente de 100 mégawatts
d'électricité zay zany ny hoe tokony no amidiny a aty amy jirama inona ny zavatra misy no le fitaovany zareo efa antitra de mety mivaly polisy anjato mety fito polisy anjato any a no tonga any amy jirama nefa ny jirama asaina mandoa zato isanjato arak'izay teninao zay ve zany tsy maintsy irosona atoato io privatisation io inona no mety ho vokany sa tsy any mihitsy zao le izy mbola manazava aloha zao a hoe tsy mandeha le fomba fitantanana ny jirama tsy mandeha amy loniny zay ne zany zao no zavatra rehefa ve tsika resaka am'izay resanao zay fa mbola manazava za hoe hoy zany mifanjakany ny jirama ozy mivarotra ny herinaratra sy ny rano a ao ambany ny masikarenany d'accord zay a satria hoe en dessous du prix de revient zay zany le izy de za manazava hoe diso tanteraka zay théorie zay satria tsy fahaizana le interférence mifanaovana politique ao anatin'ny jirama mahatonga ny jirama ratsy tatana mauvaise gouvernance de zay le azavaiko hoe contrat ohatra zao hoe contrat le secteur privé averiko tsara ataotsika hoe zato a mégawatt a no tokony ameny amy jirama vidiny jirama no le fitaovany zareo antitra valo polisy anjato any na fito pilosi anjato any tonga any amy jirama nefa ny jirama tsy maintsy mandoa le zato le 100 mégawatt ahoana moa ny tsy avoan'ny jirama exemple ray zay exemple faharoa ameko atsika jirama de 5 anjato a ny carburant afaratsika avy any ivelany jirama zany mampiasa an'izay nefa ny vidiny litre d'essence vidiny jirama ambony lavitra no ny litre d'essence ary amin'ny station d'essence raha ianao zany makany amy station d'essence 5 anjato ambonin'izay a ny vidianany jirama ny carburant satria jirama zany fonctionne au fil lourd sy entina mavesatra ozytsika sy gasoil ahoana moa manormal an'izany 5 anjato a ny herinaratra ny carburant jirama no mampiasa azy tokony manana prix préférentiel zany jirama tokony ambany lavitra zany a ny vidina carburant vidiny jirama no ary amy station d'essence Jovena, Galana, Shell sy Total nefa tsy zay ny zavatra misy normal zany a raha simba ny resaka jirama raha le izy a misy an'izany hoe évaporation zany koa ny filoham-pirenena zao ny resaka hoe ny filoham-pirenena mihitsy raha nenontsika farany tao ny laza hoe misy folo izy a tsy hitan'izay nanjavonany le camion citerne asiko fanitsina kely le izy équivalent citerna folo ny tsita iny le atsonja voaingana zany iny le atsony zareo hoe évaporation fa za milazanareo fa na tany amy taona tany aloloha tany ary nisy fotoana zany tamy 2017 narahako manokana io problème io a nisy tao anatin'ny telo taona nisy évaporation na 8 millions de litres d'essence de gasoil zany et de fuel de ka le izy a tiako resahana zany hoe tsy hoe le camion citerne ny tsita fa io le atsony zareo hoe évaporation équivalent na évaporation zany le camion citerne folo zany rehetrarehetra zany anormal le de ahoana moa rehefa aveo alefa te ampanjifa le vokatra zay de lazaina fa hoe manao vanta perte ny jirama diso tanteraka tsy manao vanta perte ny jirama fa misy a findrafondrao ataon'ny tompona andraikitra samihafa any ambonimbony any de zay findrafondrao zay mahatonga an'le ataotsika hoe lasa manao vanta perte ny jirama satria misy lavaka zany eo zay tsy normal zay de irosotsika am'izay le fantanina napetrako teo makasika an'izay satria zay anisany andrasan'ny vahoaka ankehitriny ny resaka hoe inona ny tena vahaolana ho an'ny jirama tafiditra ao anatin'izany ve hoe irosona ny resaka hoe privatisation ny privatisation araky le teneniko zany techniquement zany ny statut ny jirama vaovao aloha miroso makany amy privatisation tena mazava zany
hoe vaolana ve le privatisation de za miteny aminareo hoe tsy vaolana ny privatisation za koa no filohan'ny comité en privatisation tamin'ny fotoanandro tamin'ny enina amby sivifolo sivanjato sy arivo ka hatraty amby fito amby sivifolo sivanjato sy arivo zay zany anisananao an'le lalàna nametra hoe reto avy ny orinasa privatisena tsy nampidirinay mihitsy atao anatin'le liste na orinasa enina amin'ny efapolo jirama ny antony de tsotra satria jirama de service public indrindrandrindra anatina firenena osa de osa ohatra amin'ny Madagasikara le izy zany a tonga de apetraka hoe tsy solution privatisation ny jirama fa kosa ny zavatra ataon'ny mpitondra atao zay alemonina ny vahoaka anekeny vahoaka n'le privatisation zay zany le stratégia zavatra tazana zany a amin'ny ataon'ny fitondram-panjakana hoe atao mihitsy zany zay alemonina ny vahoaka de zay mahatonga le délestage samihafa sinkarazany io ny jiramany société faran'zay rentable tamin'ny andron'ny république faharoa ohatra ny jiramany niantoka ny karaha mampiasa mpanjakany itenenako aminareo zany fa hoe rentable be ny jirama fa nanomboka taty arina taty zay vao tena hoe sahirana io resaka jirama io atao anatin'ny 20 taona zany na sahirana be ny jirama makaty ka le izy a ny indrindrandrindra atao anatin'ny 10 taona farany le izy zany a raha vao privatisena ny jirama de milaza amitsika fa iakatra be ny vidin-jiro ny jiro eto Madagasikara ny jiro alisany lafo indrindra eto Afrika io ny alisany lafo indrindra eto Afrika raha raisitsika atao amin'ny Océan Indiana hoe nosy Maurice nosy Seychelles la Réunion sy ny karazany io lafo indrindra ny jiro malagasy donc fa ny solution any angamba ny tokony jerevantsika hoe le privatisation zany a tsy lalana tokony ale fa misy fomba nefa afahatsika hoe apidina an'le vidina herinaratra de ny fomba zay ngamba zany tokony alalintsika raha manaiky ianao eny ary inona tokoa ary zay vaolana zay raha manizingizina ianao fa tsy ny privatisation ny vaolana am'izao olana jirama zao le izy a hitatsika ngamba fa tamy teo ny filoham-pirenena frantsay sy ny filoham-pirenena malagasy tamin'ny 13 aprily farany teo de laza ny filoham-pirenena frantsay a fa hoe volobe zany a no efa nasina le atsono zareo hoe mémorandum d'entente fa mémorandum d'entente a tsy contrat zay aloha zany ny tsara fatatsika fa fanarahana fotsiny akapobeny a milaza zany fa hoe miintéressé any zareo a ny secteur énergie to Madagasikara de volobe zany io anao resaka hydroélectricité le izy anefa le olana de zao ny tena marina raha nanaja ny siniany vao sini tany aloha ny fitondrana ankehitriny satria tamin'ny 9 sy 10 sy 7 sy 10 efa vita sonia tateraka reto ataotsika hoe unité de production reto volobe a saofika antetezambato ambodorotra ary rano mafana efa vita sonia daholo reo nisy a vita sonia niaraka tamin'ny Union européenne na hoe banque européenne d'investissement nisy efa vita sonia niaraka tamin'ny Exim Bank Chine zany hoe efa milamina hatramin'ny resabola tamin'izay fotoan'izay fa le fitondrana rehefa tonga taty arina ny teny hoe matora vita sonia zany a de nazy commission reo olona reo ka zay koa mitaky commission ka le olona tsy hoe nazy commission na tsy hoe sinkarazany fa izy mety ny tombontso-pirenena nytazona nyjerevany tamin'izay de lasa efa tokony efa inauguration ne satria eo amin'ny efa taonao ne manamboatra an'le unité de production reny hydroélectrique zany hoe very fotoana zany tsika zao
satria azadino a fa le insoniavina niaraka tao mason'ny filoam-pirenena malagasy filoam-pirenena frantsay zany a mbola tsy contrat définitive fa tao fotsiny izy ny annonce hoe EDF zay orinasa-panjakana frantsay zany hoe vonona hiditra ananaovana volobe dikan'izay zany ny hydroélectricité zany mbola lavitrezaka satria farany aloha indrindra zany a satria tsika mbola tsisy soni mihitsiny any amin'ny 5 taona 7 taona any a zay vao isy a ny resaka hydroélectricité dikan'izay zany inona ary zany ny foy ezaka indrindra ny foy ezaka indrindra de miditsika amin'ny production a any le atsona hoe projet Tsimiroro nefa manao phase de production efa phase de production Tsimiroro fa najanony zareo le izy a fa ny stockny zareo zao ny amidiny le orinasa mampiasa ny Tsimiroro zany namidiny zareo raha tsy diso mbola misy tao 260 000 baril ny stock tao fa mbola misy 150 000 baril ao Tsimiroro le izy zany a Tsimiroro zao ny aingana indrindra hoe fampiasana ny ampidinana ny Tsimiroro a de rehefa ampiasainy Tsimiroro a de tokony hidina any amin'ny 520 mividiny herinaratra eto Madagasikara androany any mividiny herinaratra koa ne lafo de lafo satria tsika azadino a fa ny herinaratra eto Madagasikara malafo de lafo azy a de fossile ny ampiasaitsika le fossile zany natao hoe fossile de fioly loro na hoe entina mazefatra ozy tsika sy ny gasoil de io a lafo de lafo satria faratsika avy any ivelany tsika nefa manana ao ambany masitsika eo fa tsy ampiasaina satria mety hoe azahoany zareo tombontsoa manokana manafatra ho an'le fanafarana avy any ivelany donc Tsimiroro aloha zany a mila lefa faran'izay aingana ary tokony ataon'ny fanjakana zay ampandehan'ny Tsimiroro faran'izay aingana de resaka gazy a aty Belbaka Sakara ao Belbaka Sakara misy réserve ao amin'ny 20 milliards de mètres cubes de gaz izy io a kely de kely zany 20 milliards de mètres cubes de gaz zany raha hoe tsy ny raisam-pirenena ny jerevana fa raha marché gaz kosa manavitra atsika zany 20 milliards de mètres cubes de gaz zany am'izao fotoana zao niakatra zao mividiny gaz a any amin'ny station d'essence any am'izay mivarotra gaz rehetra na le bonbonne mena io la le bonbonne maitso io hoe tsy normal daholo zany satria afaka ampidinina tokony ho ampidinina ary le izy a satria raha tsy diso a ny tompona andraikitra teo aloha napidina ny tompona andraikitra ankehitriny napiakatra satria tsy ampy le volam-panjakana zany a de le kitapo-bolam-panjakana zany jerevana ka izy moa tsy doran'ny vahoaka ny ala itsika ve iaro a an'le ala sao tsy iaro an'le ala zay zany le fipetraky le izy ny tiako resahana zany hoe amboko zany misy projet alakiroa tokony atao priorité de priorité sur le court terme immédiat ny resaka Tsimiroro a de ny resaka Belbaka Sakara ivelan'zay misy milaza hoe ahoana ny resaka matériel solaire apatsahivoko ny filoha frantsay laza pabe maso tsika manko rehefa mivazaha miteny a de misofotsika tomieny kokoa rehefa gasy miteny a de ohatrany tsy miraratsika tsy mifampienotsika tsy mifanaditsika ozy ny filoha frantsay tamin'izy teto Madagasikara hoe Madagasikara ozy a manana terre rare Madagasikara ozy manana minerai stratégique reo rehetrarehetra reo izy a afaka anaovana photovoltaïque zay ny terme nampiasainy dikan'le photovoltaïque ane solaire de andaotsika ozy iaraka metraka usine de production photovoltaïque inona ny tiako teneniny afaka tsara zany tsika anangana koa unité de production photovoltaïque eto Madagasikara satria ananatsika le akora fanaovana an'le solaire ka le izy a le politika amin'ny fanjakana mihitsy ny tsy mazava ohatra zao misy zao le hoe projet Decime le projet Decime io a 400 millions de dollars trosa ivela Madagasikara ataotsika amin'ny banque mondiale le projet Decime roa ny financement ataon'ny projet Decime ny financement voalohany a ataon'ny Decime de ny hoe ny tokatrano eo amin'ny 2 500 000 eo
tokantrano sahirana hozaraina matériel solaire de misy 10 millions 500 000 eo hozaraina telefôna fa hoe anaovana inclusion financière zay zany le izy de inona nefa le olana disy tanteraka ane tsika anatin'izany stratégie zany satria le olona ivarotra fitaovana zany no azo tombontsoa amin'io satria ao anatin'le 400 millions io koa mbola misy koa vola ho azon'ireo compagnie amin'ny secteur télécom reo fa ahoana moa tsika manao zavatra ohatran'izany raha 400 millions de dollars milaza aminao afaka milever fonds anao sur le marché financier international any amin'ny 2 milliards 500 millions de dollars raha manantsika 2 milliards 500 millions de dollars afaka miditsika participation ao anatina projet maro resaka unité de production ana solaire resaka gaz resaka pétrole sy ny sisa fa maninona tsy zany ny politika ataon'ny fanjakana fa ny atsika zany politika azahoantsika tambony madinidinika satria io ane zany misy le rétrocommission sy commission zay moa zany ny terme technique filazan'le zavatra tsy mety atao eto am'ty fireneny ty zay nazavaina zao teo hoe tsy mazava ny tena hoe politika ny fitondrana ankehitriny ny piasa eo anivon'ny jirama am'izao fotoana zao tsy manaiky ny fametrahana n'le resaka hoe privatisation inona no mety ho antony zay ny mpitondra ihany koa tsy hita mazava zay tena hoe position an'zareo ny olona ny piasa am'le resaka privatisation le tombotsombahoaka tsy voaro araky le niteneniko tao anatin'le privatisation za zany tany amina tany afrikanina vitsivitsy zay nanao privatisation en secteur énergie milaza aminareo mbola mandeha be ny délestage any am'ireny fireneny reny zay zany l'expérience hitako satria mbola ratsy tatana ny apetrako tsara ny piasan'ny jiramany mafeny teknika voafehan'zareo tsara ny teknika fa ny olana lehibe de aty am'le gouvernance akapobean'le firenena aty am'le mpitondra fanjakana ohatra zao tsika ane misy teknisianina vitsivitsy any ane anatin'ny gouvernement io mety be deabe angama sadasada fa misy teknisianina vitsivitsy any normalement ao anatin'ny gouvernement io fa magaga koa le teknisianina zany rehefa lasa ministra ry zala da ohatrany amidiny zala le hevitra nananany zala tsara tany aloha zay aloha zany ny zavatra tazako koa hoe tsy samyjory amin'ny heviny teknisianina gasy fa misolelaka am'le mpitondra ao amboniny zay tsy mahay akory an'le sehatra zay hoe izy anefa mafeh an'le sehatra zay fomba fiasy zay nanisan'ny olana lehibe eto amin'ny firenetsika zay zany anisan'ny olana lehibe zay fomba fiasy zay anisan'ny olana lehibe eto amin'ny firenetsika tokony samy joro ny teknisianina ny olana mipetraka tsy joron'ny teknisianina rehefa miaro ny marina izy tonga de roahana isaky ny lakamisy maraina ny teknisianina marary andoha sao de mivoaka any ny anarany fa hoe voaroaka tamin'ny conseil des ministres ny larbe ariva zany ane ny olana tokony misy rafitra zany erovana ny teknisianina malagasy zay samy joro eto am'ty fireneny ty fa tsy rariny kosa hoe isaky ny lakamisy maraina mitebiteby zany ny teknisianina malagasy fa isaky ny lakamisy maraina hoe anisan'ny voaroaka ave za sao anisan'ny mbola voatazony zay aloha zany anisan'ny olana lehibe de le izy zany azadino hoe ny interférence politique nisy ane plan de redressement natao tamin'ny andro ny Andriamatoa Erina Rajaonarimampianina efa nisy koa tamin'ny andro ny Andriamatoa Ravalomanana raha nisy continuité ne reny plan reny fa tsy nanao populisme mpitondra hoe tsika ne nisy zao réforme natao de rehefa aveo manao populisme tsika bloqué tsika le izy fa hoe tazomeo aloha le prix etc de lasa maty anisan'ny olana lehibe koa ne ary tena io ny olana goavana indrindra anisan'ny goavana be ananany compagnie ananany fanjakana vola ny compagnie pétrolière de compagnie pétrolière koa manambola ty amin'ny fanjakana fa maninona io tsy avoaka mangarahara ny FMI complice zany ny banque mondiale la complice zany hoe tsy mangarahara zany ny resaka fifandraisany jirama sy ireo compagnie vahiny
mpiara-miasa am'reo eo indrindra ndre mato seritra zafy mahova raha ohatra ka efa zay no napetraka ireo mpamatsy vola inona no azo ny mpitondra atao zany ao anatin'io sata vaovao io voalohany aloha io sata io a tsy tokony ohatran'izao le sata zany le sata fijeriko azy a hoe raha tamin'ny andronay aloha le jirama tsy haiko zarainay a telo jirama misy aloha zany oldin jirama de le oldin jirama zany a eo ambony de manana société misy société telo a ao ambany le oldin jirama azavaiko zany ny schéma tsy haika napetrakay tamin'ny andronay a satria anjaran'ny comité de privatisation zay nytariako nametraka an'le schéma zay moa rehefa aveo nasorona de tsy nitoy ny asanay hoe zay le resahako hoe tsisy continuité de l'état eto Madagasikara hoe le izy zany a misy oldin jirama rôle le oldin jirama zany a iny zany tena manao négociation financière sy ny karazany sur le plan international azadino exemple ameko tsotsotra ny eau électricité de Madagascar jerevony internet fa ny eau électricité de Madagascar atram'izao mbola aina am marché boursier international ary mandray vola be ry zareo a nefa ry zareo fa tsy miasa tsona ty Madagascar de le oldin jirama io izy zany a afaka mandeha koa ny marché boursier ao ambany le oldin misy orinasa laktely mazava orinasa voalohany a société a mikasika ny électricité fanjakana zato isan-jato io orinasa faharoa société mikasika ny rano fanjakana zato isan-jato koa io ny orinasa fahatelo a logistique io a afaka sokafana amy sehatra tsy miakina satria les sociétés électricité sy les sociétés eau miditra en concurrence amy secteur privé amy resaka fourniture ny d'électricité de ato amy logistique zany a io zany le manao distribution ana jiro a etsero sy manao commercialisation zany ane afaka zany zao schéma nieritreretinay tamin'ny andronay exactement ohatra nieritreretinay tamy resaka solima tamy resaka solima ane zay neny efa nametraka an'io hoe misy hoe tamin'ny privatisation solima nisan'le hoe asinalo ABCD distribution de le ABCD le A le lasany rasidisa lasany Jovena izay nagalana tokony janona ho an'ny fanjakana malagasy am'le fonds de portage zay namoronanay amy fonds de portage de inona ntsika ho ataonay tam'izay fotoan'izay satria fantatray fa tsy zaka malagasy le privatisation de le lo telo any zany ny privatisena fa le lo ray zany tazomy gasy de ny fonds de portage aloha mitatana azy de rehefa aveo le gérant ana station no atao zay idirany rehefa aveo anatin'ny capital le lo A zany schéma anay tamy resaka privatisation resaka solima ohatran'izay koa zany le privatisation neritreretinay le resaka jirama hoe araky le lazavaiko teo hoe misy an'le oldin de misy an'le société alaktelo hoe électricité ray eau ray de logistique ray ny tiako resana zany de zao matoa zany za mame an'zany resaka rehetrarehetra zany misy fomba afahatsika manavitra ny jirama hoe ataotsika aloha ny mahita vola foany tsika mahita vola foany tsika mahita montage financier foany tsika afahatsika manana moyen financier hoe ahitana partenaire hoe efa misy partenaire ane ao amy Tsimororo ahitana partenaire aria Belbaka Sakara de ataotsika amy production ny resaka fuel lourd sy gasoil any Tsimororo ataotsika ny production ana gaz aria Sakara de hitanareo tsara fa vaovany olana ary non seulement vaovany olana fa mora kokoa satria le hydroélectricité mbola any amin'ny eny taona fito taona any io zay vao tafavoaka satria tsika miresaky zao tsisy projet sy financement zany mandeha satria EDF ene inona nandrasany EDF mahatonga ny EDF mbola miandro io miandro EDF hoe mivoaka le statut vaovao de rehefa mivoaka le statut vaovao EDF ene sy reo orinasa ohatrany action sy ny karazany ary Filatex sy reo orinasa reo anisany miandro fotsiny hoe hiditra ao anatin'ny capital ny jirama araky le nazavaiko tao lalàna mafahany zareo miditra de manière légale ary ny conseil d'administration ny assemblée générale
ny assemblée sur proposition ny conseil d'administration manapaka le conseil d'administration a 5 ny solotena mpanjakana 4 ny solotena ny tsy miakina 3 ny secteur privé a 2 a consommateur dikan'izany zany zay tapaka ny fanjakana foana zany tsy maintsy ho tanterahana raha zay fanazavaonao rehetra zay tsy namana oatra ny hoe mamato tena ihany ve ny fanjakana raha izao zava-misy zao tsy manana vina mihitsiny zany ny mpitondra ankehitriny fa manao pilotage à vue hoe tsika zany a tsy manana saina ty karokaroka non seulement manao pilotage à vue fa manao zay afalifaly fotsiny bailleur de fond za mbola tsy nahita firenena nandroso hoe tao anatina programme tereny bailleur de fond traditionnel tsika ne mila misokatra tsika amin'ny source autre source de financement le autre source de financement io zany a mila misokatra tsika am'izay ka le izy a zay fisokafan'izay a ny zava-dehibe ao anatin'le izy i Madagasikara zany a hoe am'izao fotoan'izao ny efa misy zao ny lalao ny tatsinanana sy ny tandrefana ny BRICS ane matanjaka lavitra ankehitriny no anatin'ny BRICS no ny G7 zany ane tsara fatatsika malagasy ary soa ihany ary fa mbola kely a ny fifandraisantsika ohatra amin'ny Amerikanina dikan'izay zany a tsika zany mbola tsy tena impacté be loatra marina fa hoe misy projet impacté ohatra zao hoe ny resaka ady amin'ny sida sy ny karaha zao impacté am'le hoe tapaka ny financement ny USAID fa soa ihany fa mbola kelikely ary le financement raha tena hoe jerevana amin'ny kitapaka akapobeany a amin'ny troso ivela amin'ny Madagasikara ka le izy ny azy zany ny fomba fijeriko azy de hoe le fahoriana mahazo atsika afrikanina am'izao fotoan'izao io fampijaliana io mety force ho atsika io a satria raha mahay mifanaraka tsika afrikanina ny tompony matière première raha mahay mifanaraka tsika ka tsika ohatra hoe manao OPEP ny OPEP manko de ny tany mpamokatra pétrole mitambatra zareo anatin'ny organisation atao hoe OPEP de ry zareo zany a no miimposer ny prix raha ohatra tsika manao OPEP ny secteur minerai tsika tany afrikanina tsika SADC tsika tany afrikanina de milaza aminareo a afaka tsika miimposer ny cours international le izy a raha samy maka ho azy tsika tsy tafavoaka tsika tany afrikanina tsy tafavoaka tsika fa tsy maintsy mifitambara tsika tany afrikanina hoe jerevo zao a taloha tsika tsy niraharaha iny ny filoha amerikanina ampisarasaraka tsika mody alaky 5 modina tsonina kany aminy tsika tany afrikanina aloha tokony hitambatra manangana tsika ny OPEP ny matière première alefa tsy rairay io fa tsy tonga de miaraka alefa azadino eto Madagasikara ane zavatra mbola tsy haitsika misy lithium ne eto Madagasikara fa tsika mbola tsy mampiasa lithium misy coltan eto Madagasikara fa tsika mbola tsy mampiasa coltan ny tiako resahana zany Madagasikara hoe tsika zany a mahantra maizina ao ambanin'ny jiro maiziny tsika ao ambanin'ny jiro a no tsy fahaizan'ny fitondrana amin'ny tatana hoe tsy fahaizan'ny fitondrana amin'ny tatana de maiziny tsika ao ambanin'ny jiro le fitondrana no eraoera grisagrisa ny tiany zay nitondrany an'le firenena fa tsy manana vina mitombona io le atsona hoe modélisation robuste na hoe vina matanjaka mipetraka amina hoe analyse économique mitombony le tsika zany a faly manao eraoera hoe tokony apetraka koa ny décentralisation zay koa zany anisan'ny zavatra petraka ny conseil de ministre isa-paritsy zany ane tsy décentralisation fa fanadalana vahoaka fa décentralisation tsopoka de fisina gouvernement régional mandidy manapaka matapakahatra hoe zany natao hoe décentralisation ya efa maraparana ny fandarana sady isika Andriamatoa Serge Zafimahova am'izao fotoan'izao moa ny omaly alaka misy ny hoe napiato an'izay fitokonan'izay izy ireo inona ny mety kisary ho hitatsika zany a ho tonga amin'ny faniriny sy ny tanjony ve ireto mpiasa eo anivon'ny JIRAMA ireto ny angamba tiako message fotsiny ameko andreo mpiasan'ny JIRAMA tsy resaka hoe le olana zareo manko zany rehefa inoko a mbola ny fomba fametrahany zareo an'le olana de le resaka hoe société anonyme tokony tsy le resaka société anonyme fotsiny resahana fa le politika ny énergie sy ny hoavin'ny JIRAMA mitombona ny tokony resahana mino fa mahatonga andreo mpiasy reo koa tonga saina tapoka satria voakasika ry zareo satria misy 1037 ny mpiasa ho voaroka de zay mety mataitra an'le mpiasa
fa ively an'izay a mino fa tia tanindrazana mampiasany jirama ary vonona hiditsy am'izay any am discussion de fond hoe ahoana nanaovana ny restructuration en secteur énergie indrindra ny restructuration en jirama araky ny sosikevitra nameko tao raha hoe ny fomba fijeriko manokana za tsy miteny hoe nyteneniko marina fa io a hevitra ampediny io de rehefa aveo a basé amina modélisation économique solide. Inona zany mety zavatra hitranga raha zay ka ny fijeriko azy a natony zareo aloha le fitokonana satria miandry zany izy réaction amin'ny fanjakana le izy any tsy mitombona ny lazain'ny fitondram-panjakana na ministra vitsivitsa zany ny teny hoe tsy nanaraky ny lalàna ozy a le grève ny jirama maly diso tanteraka zany a satria raha tadiditsika tamin'ny herinandro tamin'ny latsinainy ataontsika hoe 7 andro lasa zay 4 andro lasa nanao an'le fitokonana voalohany jirama de ny talata ry zareo mitondra ny taratasy a tany amin'ny présidence ny république tany amin'ny président tany amin'ny premier ministre tany amin'ny ministre n'énergie ary tany amin'ny ministre ny fopy fa tsy nisy ny raharaha de azadinao fa 72 heures tapitra tamin'ny zoma oro izy a everiko zany fa mba tia tanindrazana ay zareo satria maly izy zay vao ny tokony de mbola namendray ultimatum amin'ny fitondrana maly de mino zany fa apetrandray ny taratasiny de raha androany izy mametraka taratasy a ny 72 heures zany ho tapitra ndray a tsy haiko rovina de dikan'izay amin'ny herinandro ambony zany rehefa mbola be mareninao fitondrana minao zany fa hoe anao etsika ndray ny mpiasany jirama mazava be ane le izy de ny fanjakana nefa ohatra ny tayanao barofo fotsiny le fanjakana fa tandremo io zany mila fitandremana araka le nytenen'ny namana lakiray hoe za koa moka ancien alarpi zay koa ne ancien alarpi daholo ancienay zandrinay daholo eny ao ny any amy jirama hoe nytiana iresahana zany de zao hoe le izy a tsika ngama firenena itambarany ty samy ty tanindrazana na mpitondra na mpanohatra na ny jirama na iza aleo iresaka amy latabatra boribory de andao ary tsika ijery hoe ahoana tsara ary ny schéma afahatsika hoe ampandroso ny resaka herinaratra tsy sina délestage tsony sy ny karazany miakina amin'ny herinaratra ny fisiny investisseur direct étranger sy ny investisseur direct nationaux am'izao fotoana zao maty zao ny mpanao volo maty zao ny mpanao sodira kely eran'ny tapitanety maty daholo ane zao ny orinasa kely madinika eto Madagasikara tena vonona mihitsiny zany am'izao fotoana zao ny orinasa malagasy ny orinasa lehibe ne mbola afaka mividy groupe fa le orinasa kely ane tsy afaka hividy groupe zay famonona ny fiarina malagasy zay a ny tsy azo ekena eny ary tapitra ny fandaharantsika lava de lava ary mbola liana européenne inona no afatra farany avy aminao Andriamatoa Serge Zafimaova ny afatra angamba de zao hoe ny mifanatona ihany a no azo atao hoe ny fanjakana tsy voatery manana marina tanteraka ny fanoerana tsy voatery manana marina tanteraka ny fiarahamonim-pirenena tsy voatery manana marina tanteraka fa ny marina ny ampivoaniny zay rehetrarehetra zay de mifanatona de miaraka amy kondo tsika samy malagasy aloha zay tsika vao miantso amy mpamatsy vola zay ny azy zany ny fomba fijeriko eny ary bakasitraka atsika tany tokantrano naharitra ny aino hatramin'ny farany n'izao fandarana politisy sy ny resahana manokana ny jirama izao hangasitrahana ihany koa ianao nanaiky ny vahiny sy naneo hevitra Andriamatoa misaotra nareo de misaotra ny teknisiany nary mpiaino eny ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tokolasy tokovavy